Izany amin'izay tontolo politika izany isika manomboka ny zoma 8 jolay izao ny fivoriam-be faharoa amby efapolo ny vondrony parlementaire francophone na ny assemblée parlementaire de la francophonie parlementaire avy amin'ny firenena efapolo ao anatin'ny OIF no andray anjara amin'ny fivoriana iraisampirenena io. Roa andro mialohan'ny fivoriana efa nisy ny délégation tonga teto Madagasikara. Anisan'ny gadona kitsy amin'ny sirana piaramanidiny vato Andriamatoa Aubin Minaku Njalanjoko izay filohan'ny antenimieram-pirenena amin'ny République démocratique ny Congo. Ankoatra izay dia parlementa avy amin'ny firenena samihafa ao anatin'ny OIF toan'ny Québec, Canada no efa tonga eto Madagasikara. Zay ny amin'ny vaovao fa amin'ny tontolon'ny fahasalamana kosa dia mitetana hatrany amin'ny 4 lavitrisa ariary ny vidin'ireo fitaovana amin'ny isam-pandrarahany firenena mikambana misana ny fahasalamana na ny OMS ny ministera misana ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity. Fitaovana mitentana 4 lavitrisa ariary no nomeny isam-pandrarahany firenena mikambana misahana ny fahasalamana na ny OMS androany ho an'ny ministera misahana ny fahasalamam-bahoaka. Fiara tsy mataho-dalana 320, moto vaovao 450 ho an'ny ady amin'ny abokany, vata fampangatsiahana mandeha amin'ny herin'ny masoandro 100, mbola teo ihany koa ny tablety 500 isa ahafahana manara-maso ny fivoarany aretina samihafa manerana ny CSP maro eto amin'ny nosy. Mitentina $7.20 amerikanina moa ireo moto sy fitaovana samihafa raha $9 sy $3 kosa ireo fiara tsy mataho-dalana vaovao ireo. Nanamafy moa ny minisitra Mamy Lalaina Andriamanarivo misana ny fahasalamam-bahoaka fa hiasa ao isam-pandrarahany fahasalamana rehetra reto fitaovana reto. Reto zany tena amin'ilay hoe renforcement ny resaka hoe programme élargi en vaccination fanaovana vaccine izay no tena miamboan'izy ireo fa na izany areo dia hiasa ho any amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy satria ho any amin'ilay formation any amin'ilay direction régionale de santé dia reny any miparitaka zany rehefa mafy any dia mafy ny manodidina mafy ny district mafy ny commune dia tsikelikely zany dia azo fitaovana ohatry zao le voalazana eto mpiara-monina antoka eto izay miara-miasa eto amin'ny ministère fahasalamana hoe afaka ray taona dia ho feno frigo solaire atao ny Madagasikara. Teny amin'ny hôpital CHJGRA moa nanolorana ireto fitaovana ireto androany. Tonga nandray izany moa ny ministra misana ny fahasalamam-bahoaka, notron'ny ministra misana ny tontolo iainana Ndaimananjara Joanita.